Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy roa no voasambotry ny polisy avy amin'ny komisariany boriboritany fahatelo ny farany herinandro lasa teo. Voasambotra noho ny resaka alatra sy ariposa izy ireo ka tao reny ezaka fikarohana izay nataon'ny polisy no natratrarana azy ireo. Androany moa no fantatra fa natolotra ny fampanoavana ireto rola izay voasambotry ny polisy ireto. Tranga roa samihafa no natraran'ireto lehilahy roa ireto. Tranga voalohany, tokantrano iray tao Andravoahangy nisy namaky ny zoma lasa teo ka entana maromaro sy finday ny lasa mpangalatra. Ny sabotsy maraina ny tratran'ilay tompontrano vaky ny varotra ilay finday very taminy ity tovolahy 24 taona ity ka noentiny tany amin'ny polisy. Rehefa nanao fanadihadiana ary ny polisy dia voamarina fa anisan'ilay namaky trano ity tovolahy ity. Teny Andravoahangy ihany izy no voasambotry ny polisy ny sabotsy tamin'ny 2 ora tolakandro. Tranga faharoa tamin'ny sabotsy tamin'ny 12 ora kosa ny tratran'ny polisy ny mpanendaka iray. Mahazo fitaranana matetika amin'ny polisy avy eo amin'ny 3e arrondissement ny amin'ity mpangaro paosy eny amin'ny Pochara Soarano ity. Rehefa nanao ny asany ireo polisy dia tratra ity lehilahy 30 taona ity ary nahitana silaka lamina tany aminy izay entiny amin'ny fanaovana ny asa ratsiny. Notazomin'ny polisy izy roa lahy ireto ny farany herinandro teo ary natolotra ny fitsarana androany maraina.